Mbola anatin'izay baolina kitra izay ihany dia ao anatin'ny fanomanantena ny ekipan'ny Fossa Junior izay hiatrika ny faninanana afrikana dia nikatroka tamin'ny ekipa voafantana avy eto Analamanga indray izy ireo ny sabotsy tolakandro teo. Torin'ny lalao ara-piralahiana Rouniona tamin'ny AS sy ny ekipan'ireo mpilalao malagasy mila ravinahitra teo amin'ny faritra ny Ranomasimbe Indiana dia notsapaina tamin'ny ekipa voafantana Analamanga indray ny ekipan'ny Fossa Junior FC ny sabotsy atoandro teo tetsy amin'ny kianja Mahamasina. Saraka ady sahala telon-telo ny rotota nandritra ny 30 minitra intelo niditra. Teo amin'ny 30 minitra voalohany dia nitarika tamin'ny araina ohatra ny Fossa Junior FC tamin'ny alalan'ny baolina tafiditra Dax. Vao nanomboka nefa ny fizara-potoana faharoa dia nanampy ny isa roa ho an'ny ekipany indray ny tompony amboara nasional tamin'ny alalan'ny Gildas. Nanena ny elanelany isa teny amin'ny solaitra be kosa i Julien ho an'ny ekipany Analamanga. Narak'izay dia Angelo indray no nampiakatra ny isa ho 3-0 ho an'ny Fossa Junior FC. Nandritra ny 30 minitra fahatelo farany kosa nefa dia nampiseho ny traikefan'ny ekipa voafantana Analamanga ka napiditra baolina roa ny sesina nasahalan'ny isa tamin'ny alalan'ny Julien Sibila. Tsivina trany fatafiditra amin'ny famanomanana ny fanafian'ny ekipan'ny AS Leopard any Keniana alahady 12 febroary avy izao ao anatin'ny lalao mandosony dingana savaranonando ny fiadinany amboarany Afrika isatarika no anaovan'ny Fossa Junior FC ireny lalao fitsapana ny CSI ireny. Ho an'ny ekipa Analamanga kosa dia fanomanana sahady ny fiadinany amboara regional ho an'ny ekipa voafantana nampifondronana ireo mpilalao 20 mirahalahy.